Faly miarabanao indray ny Jeremia 7:20 andin'ny faraka amby folo no jerentsika anio. Jeremia 7:20 andin'ny faraka amby folo zay haitsika tsara hoe: izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo hoy Jehovah, de hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Dia io verset haitsika tsara io no hojerentsika androany ka ovakitsika amin'ny alalany hoe fijerenany tontolo manodidina, fijerenany falaka na ny fijerenany contexte zany ny jerena azy. Jerentsika ny aneorinany, jerentsika ny anelohany, de ao anatin'izay ny anatsoantsika hoe inona ny zavatra tian'Andriamanitra ambara eto amin'ity andininy faraka ambin'ny folo ty hoe: fa izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo i Jehovah, de hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Atongontsika ery amin'ny andininy voalohany zany izy de ahitantsika na tsy vakiana ary de ahitantsika an'izao hoe izy ity de taratasy izay nalefany Jeremia, nampitondrainy Jeremia ho an'ny olona zay efa babo tany Babilôna, zany hoe efa nisy olona efa lasa babo zany tany Babilôna, ry Jekonia mpanjaka, de zay olona manam-pahaizana vitsivitsy, mpahay taozavatra, mpanefy vy sy ohatr'izany efa lasa babo tany Babilôna. Fa ny akamaroan'ny olona nefa na izany ary mbola tavela taty Jerosalema ihany. De ity 7:20 ity zany no taratasy nalefany Jeremia ho an'ireo olona zay voababo any Babilôna. Izy io de tafiditra ao amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 de mitovy daholo ny zavatra mitranga tao anatin'io, miresaka ny amin'ny mpaminany sandoka ny boky zany, 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Ny zavatra misy de zao hoe rehefa lasa babo tany Babilôna reo antokon'olona vitsivitsy reo de nisy fotoana tsy tena nilamina tsara tao Babilôna fa somary nikorotandrotana, de vokatr'izay de nanantena zany reo olona na le taty Jerosalema na ny tany Babilôna, de nanantena hoe afaka hiverina satria ry zareo raha mikorotana ao an-trano ao. Zay zany ny zavatra nisy tamin'io fotoana io, ary manampitrobotraka an'izay araka le fandresantsika teo de ny tenin'ny mpaminany zay maminany sandoka hoe hiverina aingana tokoa tsika fa tsy hijanona ela tany. Ny zavatra nitranga moa zany tamin'ny voalohany ary de efa nanantena mihitsy re mpaminany reo, efa nilaza hoe tsy ho lasa babo zany tsika. Jeremia rery ny mpaminany ny teny hoe maneke ny Babilôna de maneke hoentiny any Babilôna ianareo, fa ny olona tsy nanaiky fa nanaraka ny mpaminany hoe tsy lasa babo zany tsika. De eto anatin'ity zany rehefa lasa tokoa ny olona de verina kely amin'ny 9:20 tsika ny manomboka amin'ny 1:1 de zao lazainy hoe: tamin'izany taona zany ihany, tamin'ny andohanina anjakany Zedekia mpanjakan'ny Joda, tamin'ny volana 15 tamin'ny taona 4 no nitenenany Anania zanaky Azora mpaminany avy tany Gibeona tampoka tao amin'ny tranon'ny tompo, teo anatrehan'ny mpisorona sy ny vahoaka rehetra hoe: izao no lazain'Andriamanitra tompon'izao rehetra zao, Andriamanitry n'Israely, efa nitapahako ny ziogan'ny mpanjakan'ny Babilôna, koa ao anatin'ny 2 taona no ampodiko amin'ity tanàna ity ny fanaka rehetra tao an-tranon'ny tompo zay nalainy Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna avy tao amin'ity tanàna ity ka noentiny ho an'ny Babilôna. Zay zany Anania zany no miteny eto de ny zavatra fampidirana, ny zavatra niteneniny mitovy amin'ireny le faminanian'ny mpaminany reny mihitsy hoe zao no lazain'ny Jehovah tompony maro, Andriamanitry n'Israely. Ohatrany hoe Andriamanitra mihitsy zany no mampiteny azy de manome fampanantenana sandoka izy hoe afaka 2 taona nareo de miverina. Zay zany ny zavatra tenenin'ny Anania eto. Ary amin'ny 2:20 amin'ny 7:20 ihany koa de mbola misy mpaminany sandoka anankiray, de mitovy ihany ny zavatra fanombohany azy hoe zao no lazain'Andriamanitra tompon'izao rehetra ao, Andriamanitry Israely, amin'ny Ahaba zanaky Kolaya sy amin'ny Zedekia zanaky Masea zay mamina ny laingy aminareo amin'ny anarako, zay mamina ny laingy aminareo amin'ny anarako, indro atolotra eo an-tanan'ny Nebokadnezara mpanjaka amin'ny Babilôna izy roa lahy, de ho vonony eo masonareo.
akoatra ny anany ahy teo zany de misy any ahaba sy zedekia koa zay naminanylainga ny amin'ny zanak'israely hoe tsy ho azony babilônianina zany de ny fahatelo moa zany de andiny faraky amby telopolo amty toko fasivy amby roapolo ty any hoe mandefasa iraka ho any amy baby rehetra ka lazao any hoe izao no lazain'ny tompony amy semaya ny elamita no namina an'iny semaya taminareo kanefa izy ane tsy ny rahako akory fa de mampitoky anareo tamin'ny lainga i semaya koa zany de anisany maminany lainga mitovy daholo ny ambarany izy efatra amy rahalahy reo hoe tsy hijanony elany babilôny tam voalohany aloha zany hoe tsy ho lasa baby mihitsy de aveo indray tsy hijanony elany babilôny nareo fa afaka roa taona de miverina de vokatry zay savorivory zay zany natonga ny Jeremia nanoratra taratasy ho an'ny poniny joda zany ny joda izay efa lasa ny babilôny zao ny fanontaniana mipetraka ao anatin'ny vahoaka zany hoe ahoana no iainana ny fahababona ahoana no iainana n'zany hoe vahoakan'andriamanitra de lasa babo any babilôna zany ahoana ny iainana lavitra ny Jerosalema satria zareo zany de mieritreritra mihitsy hoe Jerosalema tsy nole izy tanindrazany fotsiny fa nola izy misy tempoly de nieritreretina hoe ao andriamanitra ao no misy an'andriamanitra zay no mahatonga azy eo amy salamy fafito amby telopolo amzato miteny hoe raha manao dino anao ary Jerosalema de aoka iraikitra amy lanilaniko ny lelako ahoana ny iainana lavitra ny Jerosalema zay midika hoe iainana tsisy andriamanitra zany afaka mifaly ve afaka mihira ve na de lavitry ny tany fiaviana rehetra zany zay vao mipetraka le mahatanyndrazana sy tany fiaviana le tany nomen'andriamanitra nampanantenain'andriamanitra omena ny zanak'Israely afaka mbola miaina tsara tahaka zany ve inona zany no atao any amy fahababona any inona no inona nefa neverindrareo fa lavitra an'andriamanitra izy rehefa any amin'ny fahababona any mbola misy fanantenana ve zay zany ny fanontaniana mipetraka ao anatin'ireo jiosy zay any amin'ny fahababona de zay no nanoratany Jeremia amaly an'izay no nanoratany am'ty taratasy eo amy toko fa sivy amby roapolo ty amin'ny andiny fadinitsika zao de zao ny ambarany hoe manaova trano ianareo ka mitoera aminy ary manaova tanimboly ka any ny vokatra avy aminy manambadika miteraza zalahy sy zazavavy analao vady ny zanakalahinareo ary ampanambadio ny zanakavavinareo mba hiterahany zazalahy sy zazavavy ka iamaro ane ianareo fa tsy havitsy asa raha azotsika ao anatin'izay hoe enao zany any atanin'olona manantena iverina de ny zavatra tenen'ny Jeremia indray de hoe manaova tranonareo manaova tanimboly de hoany ny vokatra avaminy zany hoe mbola elane zany raha mbola hoe amboly ianao de mbola vokatra ny voly de hoanina le izy ary vao mainka mampahela azy de hoe manambady de miteraza zalahy sy zazavavy de analao vady ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy de ampanambadio izy mba hiterahany zazalahy sy zazavavy raha ny zavatra hitantsika eto zany de misy taranaka telo reo olona zay lasa any de ny zanany ary ny zanak'ireo zany hoe ny zafikely taranaka telo amin'ny akabeany eo amy manodidididina ny fitopolo taona eo zany no hitrangan'zay taranaka telo zay amin'ny akabeany no hijanonana any raha io zavatra tenen'ny Jeremia io raha raisitsika tokoa ny salamy fasivifolo de zao hoe ny fahainan'ny olona anankiray de fitopolo taona ary valopolo izy raha mateza indrindra zany hoe mitovy amina fiainan'olona anankiray zany ny fitoerana any amin'ny tany fahababona ny babilôna raha io zavatra voalaza ito de midikany reto olon-dehibe anoratany Jeremia reto zany de tsy ho tafaverina tsony amin'ny akabeany tsy ho tafaverina tsony izy ireo fa ny zanany sy ny zafikely no afaka manantenan'izay fiverenana avy amin'ny babilôna ho atia Jerosalema izay indray de eto zany ahitantsika hoe te hanala an'le jiosy amin'ny fampanantenana sandoka zany Jeremia hoe vetivety ianareo de miverina fa tsy hijanona ela zany zay zany no tena tanjony ka tiany Jeremia apetraka hoe tsy tokony iankina amin'ny politika ianareo hoe satria mikorotandrotana ny babilôna dia
izay no ampiverina anareo. Betsaka ny milaza azo mpaminany nefa manao analizy politika izy a no mahatonga anazy hoe maminany hoe mety zao ifandehana io dia lazainy fa avy amin'ny Jehovah zay analizy politika zay. Eto Jeremia de milaza hoe tsy tokony hiankina amin'ny politika ianareo, tsy tokony hiankina amin'ny fitiavan-tandrazana ny fanantenanareo, fa hiankina amin'izay zavatra ambaran'Andriamanitra irery ihany. De ahoana zany le tokony ho fiainan'ny olona voababo a? De ny tokony fiainan'ny olona voababo zany araka an'io andino io de voalohany aloha miala amin'ny fanantenana diso hoe hiverina aingana afaka roa taona isika. Zay aloha zany ny voalohany indrindra. De manao trano, mamboly, de mihinana ny vokatra mivoly, de manaiky am-pifaliana ny zava-misy. Tsy afaka hanao trano, tsy afaka hamboly, tsy afaka ampanambady zany raha tsy misy an'izay fanekena-pifaliana zay, tsy fanekena amin'ny fiononana fa mifaly, satria fety be foana ny jiosy isaky ny fampakaram-bady, manaova fety, mihinana, manaova trano. Zay zavatra ambarany Jeremia eto a. Andika zany de miatrika tsara ny fiainana any amin'ny fahababoana any. Zay ny zavatra ambarany Jeremia. Ary ao anatin'izay fiatrehana ny fiainan'izay de mitaizany zanaka amin'ilay tena fanantenana, hoe na ianareo zanakareo ara zany mbola hiteraka ihany koa nareo, mbola aty ihany nareo no hiteraka, fa misy ny fanantenana na izany ara fa tsy le fanantenana sandoka hoe hiverina vetivety. Zay le izy a. De miasa am-pifaliana, de rehefa miasa amin'ny fifaliana de mpanohy mivelatra tsara mihitsy ao mpanaovana ny asa sy ny raharaha rehetra any amin'ny fahababoana io a, any Babilôna io no mitranga. Saingy zao tsy mijanona amin'ny fiainana andavanandro fotsiny ny zavatra ambarany Jeremia eto, fa rehefa tonga amin'ny toko andininy fafitsika de zay lazainy hoe ka tsao zay iadana ny tanàna zay ampandehanako anareo babo, ary mivavaha ny tompo ho azy, fa raha miadana izy de mba hiadana koa ianareo. Ka tsao zay iadana ny tanàna zay ampandehanako anareo babo, ary mivavaha ny tompo ho azy, fa raha miadana izy de mba hiadana koa ianareo. Mety aiza ianareo amin'ny toeran' reto jiosy voababo reto, fa tsy mora ho an'izy ireo, tsy mora ho an'ny zanak'Israely mihitsy io tenin'ny Jeremia io, satria ny mameno ny fony de valifaty hoe ahoana zay no baboana, ahoana zay no entina ty Babilôna sy loatr'izao a, de zay no mameno ny fony, valifaty. Ny salamo 7:30 moa zay salamo niraindry zareo mihitsy teo amoron-drano Babilôna, zay le mahatonga le hira ahitsika hoe by the rivers of Babylon. Teo zareo ny hiran'io salamo 7:30 io. De zao ny eo am-pony reto olona babo any Babilôna reto zany a, zay mitodika any Jerosalema milaza hoe raha manadino anao ry Jerosalema de aoka iraikitra amin'ny lelako ny lanilaniko. De ozy izy amin'ny andininy 9 sy 10 hoe ry Babilôna zanakavavy zay andalana ho rava, sambatra zay mamaly anao arak'izay nataonao taminay, sambatra zay maka ny zanako madinika ka manjera azy ho torotoro amin'ny aram-bato. Hitanareo, tena le valifaty le avoan'ny Babilôna, zay mihitsy ny tanjony reto ao am-pony reto zanak'Israely reto. Fa ny tenin'Andriamanitra nampitondrain'i Jeremia kosa de hoe ka tsao zay idana ny tanàna zay ampandehanako anareo babo, mivavaha mitompo ho azy. Io le tanàna zay manababo ny zareo, mitondra anazy ho sesitany, manala azy ho lavitra ny Jerosalema, lavitra ny tempoly, lavitra n'Andriamanitra, lavitra ny tanindrazan'io a, de asaina n'Andriamanitra mivavaha ho azy. Satria raha miadana ny Babilôniana ozy izy de hiadana koa nareo, satria nareo ambany fahefan'ny Babilôniana. Zay ny zavatra misy eto. Indrindra ny fahavalo, fa izao no lazain'Andriamanitra tompon'izao rehetra zao, Andriamanitry ny Israely, ohatr'izay foana moa fanombohan'ny faminaniana zany, na de mpaminany sandoka raha mba miteny izany koa, fa izao no lazain'Andriamanitra tompon'izao rehetra zao, Andriamanitry ny Israely, aza mety ho fitahan'ny mpaminaninareo sy ny mpisikidinareo zay eo aminareo, ary aza mino nofinareo zay nofisinareo, fa laigny amin'ny faminaniany aminareo amin'ny anarako, fa tsy naniraka azy ireny aho ny tompo. Io zany lay resantsika teo hoe
manohatra an'ireo mpaminany sandoka zay manome fampanantenana sandoka. I Jeremia nitaonany olona izy mahanana mahareta ianareo, tsy araky lazain'ireo hoe roa taona zany aza mety fitahany ianareo, aza mino nofinareo laingy aza faminanina amin'ny anarako zany, mahareta ianareo mipetraka ty a Babilôna. Saingy le faharetana zany hoe hijanona any Babilôna dia tsy fiandrasana hoe mipetra-potsiny tsy manao ninina akory, fa efa hitantsika teo lay tokony atao hoe mila miasa, mila mifaly, mila mivavaka ho an'le tanàna, manao zay hitanany tanàna. Zay le fiandrasana sainatao. 110 zao, fa zao no lazain'ny Tompo, rehefa tapitra ny 70 taona ny amin'ny Babilôna de hamangy anareo aho. Io zany le nitenenan'i Jeremia, 70 taona de hamangy anareo aho fa ho tanterahako aminareo ny teny tsara natao ka ampodiko amin'ity tany ty ianareo. Fa izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo ny Tompo, de hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny ho avy. Zay zany le izy. Ny planina an'Andriamanitra zany ho an'ny zanak'Israely de hoe 70 taona izy any Babilôna. Fa planina an'Andriamanitra koa nefa de zao hoe ho tanterahany lay teny tsara nataony a, de ny amerenany ray reo zanak'Israely voababo reo ho an'ny Jerosalema. Fa tsy zao, tsy afaka 2 taona, fa afaka 70 taona, manana planina tsara. Zay zany a no dikan'io. Zao ny fandehana eto zany amin'ny zavatra misy mitranga eto hatreto sy tany aloha zany, de mila mijery ny tena zava-misy marina ny zanak'Israely, fa tsy mihaino minomino nofo na minomino faminaniana sandoka, fa mijery zava-misy marina hoe hijanona ty Babilôna 70 taona isika. Mila mianina, dikany hoe mianina de mifaly am'izay ananana sy zay situation nametrahan'Andriamanitra anao, manao trano, mamboly, miteraka, mampanambady, mifaly am'izay ananana eo. Ary maharitra am'zany satria manambady ianao, miteraka ianao, de ny zanakao koa mbola hiteraka ihany koa reo rehefa avy eo. Zay lay 70 taona maharitra ao anatin'izay fiaretan'izay. Ary efa hitantsika teo lay mivavaka ho an'ny tanàna zava-dehibe fahavalo Babilôna zay nandrava ny tanànanao, fenao ndray asaina mivavaka ho an'io Babilôna io. Zay ny tamy lasa, fa ny amin'ny ho avy kosa zany manomboka eto indray zany mandra-pahatonga ny any amin'ny 70 taona de apetrak'Andriamanitra hoe zay le planiny, le hevitra iheverako anareo, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, io fahababoana io fotoanany fiandrasana sy fotoanany fahababoana io ane zany raha ny tiany lazainy eto, de fotoanany fahasoavany. Fotoanany fahasoavany zany satria planina an'Andriamanitra, hevitra hahatonga fiadanana zany, zay le mahafahasoavana azy, hevitra hahatonga loza izany. Reto reto zanak'Israely lasa babo reto de mieritreritra, ary zay mihitsy moa le izy hoe noho ny fahotan'izy ireo, zay fanimpotsampy tsy nety niala tamin'ny fanimpotsampy izy indrindrindrindra tamin'ny fotoanany Manasea, de saziny zay no mahatonga azy ireo lasa any Babilôna. Zay mihitsy zavatra tenenin'Andriamanitra. Kanefa nasazy ary izy de tsy loza akory planina an'Andriamanitra ao anatin'izay, fa fiadanana. Zay mahafahasoavana azy hoe ratsy ny zavatra ataonao, fa Andriamanitra mieritreritra zavatra tsara ho anao. Fotoanany fahasoavana io. Ny anankiray de le fiverenana amin'ny taniny hoe ho tanterahako aminareo ny teny tsara ataoko ka ampodiko amin'ity tany ty ianareo. Zay zany lay hevitra Andriamanitra ao anatiny, le fanantenana. Fa tsy zay fotsiny, fa ny 12 ny tena ngeza be ao anatin'le izy hoe ary antso ahy ianareo ka andeha sy hivavaka amiko, de hiaino anareo ary hitady ahy ianareo de ho hitanareo raka-tsahanareo amin'ny fonareo manontolo. Eny ho hitanareo hoy ny Tompo, ary apodiko avy amin'ny fahaboabony ianareo ka angoniko avy any amin'ny firenena rehetra sy avany amin'ny tany rehetra zay nandroako anareo ny Tompo, ary apodiko ho any amin'ilay tany efa nanolorako anareo ho baboy. Zay le izy.
zavatra raha anankiroa zany a lay fiadanana homanin'andriamanitra ho an'zanak'israely ananany fanantenana eto atombotsika any amin'ny farany hoe apodiko ho any am'ilay tany efa nanolorako anareo babony ianareo miala ny babilôna ianareo verina ny jerosalema. Zay ny voalohany. Fa ny faharoa tena ngeza be mahafahasoavana azy de zao hoe iantso ahy ianareo ka andeha hivavaka amiko de hiaino anareo. Zanak'israely zany mieritreritra fa ho Jerosalema ihany misy an'Andriamanitra ary ao ihany no azo itsoina an'Andriamanitra ao amin'ny tempoly. Fa Andriamanitra eto miteny hoe na any Babilôna ary ianareo no miantso ahy, hamangy anareo a, hiaino anareo a, raha mitady ahy ianareo any amin'ny fahababona de ho hitanareo araka tsahanareo amin'ny fonareo manontolo. Misy zany le fiverenana amin'ny tany, fa ny zava-dehibe tena apetraka Andriamanitra le fanantenana amin'ny ho avy a de lay fiverenana amin'Andriamanitra mihitsy. Eny ho hitanareo aho ny tompo de ampidiko amin'ny fahababona ianareo. Zay fiverenana amin'Andriamanitra zay a no tena zava-dehibe. Raha jerentsika eto zany de zao Andriamanitra avokoa no manendry ny zavatra rehetra. Izy no manendry hoe lasa babo ianareo de lasa babo ny zanak'Israely, tsisy safidy zany. Rehefa izy miteny hoe 70 taona nareo ny 70 taona ny zanak'Israely izy miteny hoe manamboara trano, mambolé, manambadia, mitera de zay ny zavatra mitranga any. Izy miteny hoe mivavao ny tanàna fa raha miadana ny tanàna miadana koa nareo. Zay no zavatra mitranga any satria misy le korotana politika amin'io fotoana io izy tsika ho Babilôna. Izy manendry zavatra rehetra de izy koa no manendry hoe rehefa tonga ny 70 taona de miverina ianareo. Fa ao anatin'izay nefa nareo hitady anahy de ahita anahy koa ianareo. Andriamanitra no manendry ny zavatra rehetra. Ny andraikitry ny olona eto a de tsy misy afa-tsy miverina aminy, mivavaka hiadanany tanàna, mitady ny tavany, miverina amin'Andriamanitra. Izay no andraikitry ny olona eto, tsy zavatra afaka ohatr'izay. Tsy migrevy any ohatra ny babilôniana, tsy manao inona fa mivavaka, miverina, mifandray amin'Andriamanitra na de any an-tany fahababona lavitra ny Jerosalema. Zay ny andraikitry ny olona eto. De nampanantena Andriamanitra hoe raha miverina amiko ianareo de hiaino anareo, hamaly anareo tokoa ao anatin'izay. Izay zany lay tantara natonga an'Andriamanitra nametraka hoe mahalala ny hevitra iheverako anareo a de hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanananareo fanantenana ny amin'ny farany. Fa rehefa mijeritsika zany hoe inona ny point de contact an'izay amin'ny fiainantsika ankehitriny ka tsy tahaka izany koa ve tsika e? Tahaka ny etỳ tany pahababona anie sika zao ary eto ambony tany zany. Andriamanitra no nanendry antsika hoe eto Madagasikara tsika dia 70 taona na 80 taona ny fiainantsika eto raha lava indrindra fa tsy hijanona eto mandrakizay tsika. Fa vahiny sy mpivahiny tsika eto Madagasikara eto amin'ity tany fandalovana ity. De ny zavatra andraikitra apetraka Andriamanitra de zao hoe ataovy tsara ny fiainana, miasa, mambolé, mitera, mifaly, ataovy tsara ny fiainana fa indrindra mivavà ho an'ny firenenareo, ho an'ny tany zay nametrahan'Andriamanitra anareo. Fa raha miadana ny tany zay nametrahan'Andriamanitra anareo, hiadana koa ianareo. Zay le izy. Ary lay hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza io. Lay hevitra hitondra fiadanana tsy loza de mitovy amin'le Romanina toko 9:20 sy 20 lay nitenenitsika teo hoe aty amin'ny testamenta vaovao fa fantatsika fa ny zavatra rehetra de miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra de zay voantso araka ny fikasany raha teo. Ny zavatra rehetra na zavatra mahafinaritra na mahafaly na mahasosotra na misy korotana politika eo amin'le tanàna zay nametrahan'Andriamanitra ninona mitranga eo a de ampiasain'Andriamanitra hoe ny ara-iasa asoa anao raha ohatra ianao le tian'Andriamanitra zany. De ampiasain'ireny ara-iasa asoa. Inona ny tanjona? Lay fanantenana amin'ny farany. Satria izay fantany raha teo de notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro. Tsy misy fiadanana fa tsy ny fitoviana endrika amin'ny Jesosy Kristy. Tsy misy mahasoa fa tsy ny fitoviana endrika amin'ny Jesosy Kristy. Izay le fanantenana apetraka Andriamanitra hoe hitovy endrika amin'ny Kristy ianareo. Ety atany ety am-pivahiny iny ianareo de fa mila mitovy endrika amin'ny Kristy hatrany
satria zay le planina an'Andriamanitra ho amin'ny fiainanareo. Zay le mahasoa. Ny Hebreo 1:17-18 dia milaza tsara am'izay mihitsy ny hoe na ry Abrahama, ry Isaka, ry Jakoba, ry Josefa ary dia tahaka izany ihany koa. Vakiko amin'ny izy hoe tamin'ny finoana ny nahafatesan'ireo olona rehetra ireo, ilay nitalisako teo zany dia maty tamin'ny finoana izy. Tsy azony akory izay nampanantenain'Andriamanitra azy, kanefa nitazan'ireo sy noarabainy avy lavitra. Inona nampanantenain'Andriamanitra azy? Nampanantenain'Andriamanitra azy dia hoe mialahy amin'ny taninao sy ny havanao any amin'ny tany izay omeko anao. Tonga teo izy dia ity tany ity no omeko anao, le tany Kanana zany. Fa fantatsika fa mandra-pahafateny Abrahama, mandra-pahafateny Isaka, mandra-pahafateny Jakoba ary Josefa raha moa dia Jakoba sy Josefa samy maty tany Ezipta, dia tsy nahazo ny tany Kanana akory anie izy e, nga nahazy akory io. Fa niaiky ary dia niaiky izy rehetra ozy izy fa vahiny sy mpivahiny eto tany. Vahiny sy mpivahiny fotsiny kay izy mandalo eto na dia ny ohatran'ny 70 ary fa 100 taona mahery daholo vao maty ireo patriarka ireo. Dia niaiky ry zareo hoe vahiny sy mpivahiny. Ireo olona miteny hoe vahiny sy mpivahiny ohatr'izany zany dia mampiariary ozy izy fa mitady izay ho tanindrazana izy. Mbola mitady izay tanindrazana izy kay. Farany tany lanina manina azy dia mbola nahita fotoana iverenana any izy. Tady tanindrazana izy zany aiza le tanindrazana. Eo an-tany Kanana, eo misy azy, fa vahiny zareo fa tsy tompo-tany satria ny Kananita mbola mameno ny tany eo. Raha iverina ny Harany izy satria taony niantsoan'Andriamanitra ny Abrahama, afaka niverina tany izy, fa tsy iny le tanindrazana izay tadiaviny. Eny afaka niverina tany oran'ny Kaldeana ihany koa ary satria tany mihitsy ny tena ningan'ny voalohany raha iny ny heverina ho tanindrazana, fa tsy iny le tanindrazana zay tadiaviny fa mitady izay ho tanindrazana izy. Fa saingy aniny fa 40 tsika zao, saingy tanindrazana tsara lavitra no iriny. Saingy tanindrazana tsara lavitra no iriny dia lay tanindrazana any an-danitra. Le any an-danitra, any ny fanjakany, any ny tanindrazana. Izany tsy mahamenatra an'Andriamanitra ny antsoina hoe Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba satria olona efa nanamboarany tanàna ireo. Ary isika koa dia tahaka izany. Jesosy Kristy efa niteny mihitsy hoe andeha dia amboatra fitoerana ho anareo dia any amin'izay misy any ho isy anareo koa. Any ny tena tanindrazantsika. Fa eto dia vahiny sy mpivahiny ihany, tahaka ny olona voababo noho ny fahotana ny Adama izay nilovaintsika dia lasa mpanota eto ambonin'ity tany ity tsika. Dia miaina fahoriana. Dia izao no tenin'i Jesosy Kristy ity amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana. Kanefa matikivy izaho efa naharesy izao tontolo izao. Izany dia mba hanananareo fiadanana noho ny amiko Jesosy Kristy. Tena mitovy mihitsy kay paoma, kay sariny amin'ny fiainanao sy ny fiainako ny sary zanak'Israely lasa 70 taona amin'ny Babilôna dia ny fiainantsika ety ambonin'ny tany. Miasa, mambolé, ataovy izay hifaliana, manambady, mitera, izay azo atao rehetrarehetra ataovy amin'ny fifaliana zany fa miara-miasa asoa anareo zany. Fa ngeza be dia izao mivavaha ho an'ilay tany firenena izay misy anareo. Tsy hoe akory any an-danitra ny tanindrazantsika dia tsy mirarany eo. Mivavaha ozy izy fa raha miadana ny tany dia hiadana koa ianareo. Amafisin'ny Paoly nge zao ao amin'ny Timoty 1:2-2 izy koa mananatra voalohany indrindra mba atao izay fangatahana, fivavahana, fifona, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana. Ho an'ny mpanjaka tamin'izany ary moa mpanjaka ary tsy mpanjaka roa fotsiny fa amperora izay mpanao coup d'état, mpanongam-panjakana. Mivavaha ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana. Ty le tanjona mba hiaina antsika ampiadanana sy mandry fahizay amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ny fahamotinana rehetra. Zay le tanjona mba hiaina antsika ampiadanana sy mandry fahizay amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ny fahamotinana rehetra. Afahantsika mijoro vavolombelona amin'ny fiadanana zany. Zay le hitondranam-bavaka an'le izy. Izany ozy izy mitsara kakasitrahany eo mason'Andriamanitra famonjy antsika, izay tiany olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina izy.
le olona rehetrreto zany natramin'nympanjaka ary zay mpanonga-panjakana voalazako teo a de tian'andriamanitra koa ny avonjeny reny fa itsika say mivavaka ho an'ireny de manantena fa ho azotsika tsara ny zavatra tian'ny ten'andriamanitra ambara hoe indro aho manana hevitra iheverako nanareo ho Jehovah de hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanananareo fanantenana ny amin'ny farany ny fanantenana dia ny fiombonana ny firaisana ny fitoviana endrika eo amin'i Jesosy Kristy fa ny zavatra atao mifaly miainam-piadanana eto amin'ity tany ity ary mivavaka ho an'ny firenena fara-niadana izy a de hiadana koa ianareo tahiny tompo ary